Ny vaovao azo ambara zany a raha mikasika ny eto amin'ny nivon'ny Temady amin'izao fotoan'izao a dia ny fahavitan'ny fanadinana amin'ny enim-bolana voalohany amin'ny taom-pianarana 17 sy 2024 vita soamantsara ny fanadinana ary rehefa tena jerevana dia tsy dia nisy loatra ny ataontsika angambany hoe anomalie zany a na zavatra ohatry ny hoe tsy nety fa ny lamina tsara manodidina ny 320 isanjato eo a ny sala-pahavitriana dia manerana ny nosy moa zany ny fanadinana verina indray zany a fa eo amin'ny 320 a ny ivitoerana nanaovana fanadinana manerana ny nosy hatrany Adego zany a ka hatrany a Faradofay. Amin'izao fotoan'izao dia efa tonga eto Antananarivo avokoa ny taratasy-panadinana rehetra dia eo ampitsarana ny taratasy-panadinana zany a ny mpampianatra rehetra amin'izao fotoan'izao a dia raha tanteraka araky ny vina izay napetraka dia any amin'ny faraparan'ny volana Jolay na any amin'ny fanombohan'ny volana Aogositra any hoany zany a mivoaka ny valin'izany fanadinana zany. Ny zavatra mila ampatsahivana be sy maro dia any amin'ny faraky amin'ny 20 volana Jolay mitapitra ny fisoratana anarana zany eto amin'ny Temady ho an'izay olona zany ny eritreritra ny aminao fanadinana amin'ny volana Oktobra. Dia tsara ihany koa ny manamarika zany sy mampatsiahy ny be sy maro fa amin'ny 12 ny volana Oktobra ho avy zao no mandeha ny fanadinana amin'ny fiodinana faharoa. Ny fampianaran-tena dia misy ataontsika hoe fepetra vitsivitsy zany ilaina mba hahafahana zany mampiana-tena. Amin'ny teny frantsay moa ny ilazana azy ngambany moramora azy dia fepetra voalohany dia ilay atao hoe autonomie, zany hoe fahaleovantena zany amin'ny fianarana. Tsy misy olona tokony mampatsiahy anao hoe ndana mianatra lesona, tsy misy olona tokony mampatsiahy anao hoe ajanono io Facebook io fa ndana mianatra, tsy misy olona tokony mampatsiahy anao hoe ndana mba mikarokaroka an'izay zavatra tokony ianarana, fa le olona ihany zany dia mahatsapa-tena teren'ilay atao hoe motivation na hoe faniriana fatratra ny otafika. Dia iny manery azy hianatra zany dia manana an'ilay atao hoe autonomie izy. Zay ny fepetra voalohany, tsy maintsy misy an'izay fa izay fepetra nataontsika hoe autonomie zay dia eloavany zany ilay atao hoe motivation. Raha tsisy motivation dia tsisy ny autonomie. Dia ao aorianan'izay dia misy fepetra anankiray fahatelo izay ataontsika hoe rigueur. Tsy hitako moa zay tena hoe ahoana no mantikana an'izay rigueur zay amin'ny teny malagasy fa izay rigueur zay dia tena mila ananana, zany hoe manao emploi du temps le mpianatra dia soratany ao hoe amin'izao ora sy amin'izao daty dia izao no ianarako, ohatran'ireny emploi du temps ny ampianarany reny zany fa izy ihany no manao an'le izy arak'izay andaminany ny fotoanany satria fantatritsika fa be dia be ampianatra Temady efa ny am-perinasa dia izy zany tsy maintsy manao dia amin'iny fotoana voatokana ianarana an'iny lesona iny dia tsy maintsy izy zany mianatra an'iny zavatra iny mba ho vitany tanteraka le boky hatramin'ny farany mandrapatonga ny fanadinana. Dia izay rigueur zay zany ny tena mila ananana. Tsara manamarika fa amin'ny voalohany amin'le fidirana première année ato amin'ny Temady ireo ankizy ireo dia tsy voatery mahafehy an'ireo fepetra rehetra ireo. Dia izay no somary mahakely zany ny mahalatsaka zany ny ataontsika hoe taux de réussite amin'ny première année satria le mbola zatra tany amin'ny lycée ny ankabeazany dia mbola tsy mahay mampiana-tena dia somary azo lazaina tonga amin'ny teny tanora hoe midofotra kely izy aloha zany ao amin'ny première année ao fa rehefa tonga ao amin'ny deuxième année amin'izay kosa izy dia efa zatra manana an'izay ataontsika hoe fomba fiasa zay dia misosa, azo lazaina hoe misosa le fianarana rehefa avy eo. Dia io moa zany dia misy kely an'izay hoe tsy maintsy mahafehy an'ireo fepetra ireo zany. Zay zany aloha kosa dia tsy maintsy ananana mba hahafahana mahomby amin'ny fampianarana pitaindavitra. Ary ny fitaovana nanan'ny mpianatra amin'ny fikarohana boky? Ny boky zany dia amin'ny système LMD dia manery ny mpianatra hanao fikarohana manokana na hoe recherche
personnel zany hoe tsy maintsy zany lay mpianatra manao fikarohana manokana fa tsy mianina fotsiny am'ireo ataontsika hoe document zay omena azy omena ny document rehefa vakiny tsara ka azony tsara ny document zay omena azy a dia azo lazaina hoe efa misy ihany lay fahaizana fa tsaratsara kokoa ary fenofeno kokoa le fahaizana raha ampina zany a amin'le fikarohana ao anatin'io atao hoe recherche personnel io ny anaovana an'io zany a de tsara mandeha mamonjy anyreny ataontsika hoe conférence ireny tsara mandeha manao fikarohana makany amin'ireny biblioteka maro samihafa ireny tsara mamaky gazety tsara ihany ko mandehany amin'ny internety mameno zany an'ilay fahalalana satria ny fahalalana omena ao anatin'ireny boky reny dia azo lazaina hoe misy izy ireny ary ny base dia ao anatiny fa raha tena tia ana-pahaizana sy tena ho lalina zany le fahaizana n'ilay ataontsika hoe taranja dia tsy maintsy ireo mpianatra ireo zany a na mpiofana ny ilazana azy moa dia tsy maintsy zany a mandeha manao fikarohana manokana mandalina manokana dia izay no mahatonga ny hoe ny ankizy zay mandalina manokana dia mandeha ho azy ny azy ny fianarana satria voafetateraka ilay taranja dia iny olona mianina fotsiny amin'le zavatra omena misy aza moa sasany zavatra omena dia tsy nivakiny kory alohany andehanany amin'ny toeram-panadinana dia izany zavatra zany zany dia hitatsika fa tsy fahombiazana ny vokany